eo amin'ny tontolo ny fanabeazana kosa indray dia vola mitetina 520 miliara ariary no entina hamahana ny olan'ny mpampianatra. Io no nivohitra tao anatin'ny fanazavana izay nentin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa androany mikasika indrindra io olan'ny mpampianatra io. Tsy manaiky ny vahaolana tolon'ny gouvernementa kosa nefa etsy andaniny ireo mpampianatra. Tsy manaiky ny vahaolana narosony ministera sy ny gouvernement ny syndicat-ny mpampianatra eto Madagasikara. Natao ambanjavatra izy ireo na ny voalazan'izy ireo. Nisy manko ny syndicat sasany raha vao nagataka dia efa nahazo avy hatrany fa ny any fampianarana ihany no narirarira. Amafisitsika ny tolona satria araky ny vaovao renay fa tao hoe ny greffier sy ny pénitencier zany dia mahazo 80,000 ariary na 70,000 ariary efa ny anatin'ny bon de caisse amin'ity farany volana ity ihany volana juillet ity. Midika izany fa tena manam-bola tokoa zany ny fanjakana amalina ny fitakiana fa ny zavatra mba mampalahelo sy mahatohana kely an'ireto mpanabe dia hoe raha misy ihany ny vola azo amalina le fitakiana dia efa nampiandrasina 2 volana sy tapany ny mpampianatra niaritra ny mainandro niaritra ny atsiaka sy ny rivotra kanefa mbola tsy mivaliana ny fitakiana. Efa maro kosa nefa hoy ny Prime Ministre androany ireo vahaolana natolotra sy famahana olana misy eo amin'ireo mpampianatra efa mitetina hatrany amin'ny 520 miliara ariary ny vola natokana mahany izany olana izany. Efa nanomboka ny fampiresana, efa nanomboka ny dinika sosialy izay efa maro dia maro natao. Zavatra tiako lazaina dia tsotra. Ny resaka atao dia tsy maintsy misy fanomboana dia tsy maintsy misy fanamperana azy. Tsy afaka ifandinika mandritra ny ray volana, 2 volana tsy sisa. Izay eo anivon'ny fitondram-panjakana dia raha mitena anareo mahakasika ny mpampianatra manokana, ny setra fampianarana manokana. Efa misy ndinika ny ekena ny mahakasika ny zavatra maro, ny ekena ny mahakasika ny avancement, ny ekena ny mahakasika ny reclassement, ny ekena fa ny ekena koa ny mahakasika ny hoe rétroactivité ny fanaovana an'ireo zavatra ireo. Ny ekena koa ny fijerena ny mahakasika ny indemnité. Ny indemnité napetraka hoe manomboka amin'ny volana oktobra zao fa misy ampahany fa omena. Misy omena amin'ny taona ho avy, misy omena koa amin'ny taona manaraka izay ny 2020. Ny coût ny réforme, ny coût zay zavatra rehetra ataontsika amin'izao fotoana zao 155 milliards d'ariary. Kanefa mbola tsy ekena ilay izy. Aiza koa anatin'ny fotoana fohy ohatran'izao anaovana ny fampiresana dia efa misy zavatra ekena kanefa mbola ho raisiny sorona ny zanaka malagasy indrindra ireo ankizy izay tokony anao ny examen anatin'ny fotoana fohy. Nilazany tsy mbola monjy ny toeram-piasana mpampianatra raha tsy voavaly tsara ny fangatan'izy ireo mbola ankamatatra zany hatreto ny mety tena ho fizotra ny fanadina mpanjakana ho an'ireo mpianatra.